izahay dia ivondrona tahaka ny ataon'ny mpanohitra ihany koa dia izay ihany koa dia ivondrona ary tsy hafenana mihitsiny zany zay tena za aloha mahita hoe mety zany ny ataon'ny opposition mitambatra atao anatin'ny fomba sy lalana iray azahoantsika mahazo fahefana ka ampitsarana zao fampijaliana ny malagasy zao a sy amerenana ny Madagascar ho an'ny malagasy ny fahazahoantsika maro anisa eny amin'ny antemeram-pirenena namanay daholy a ny ao mifanoheran'ireo fa ny tanjona iombonana dia mampitsahatra an'ity fitondrana tsy tandala am'tya mino fa hitovizany rehetrarehetra zay na dia efa mizara roa zany collectif des candidats ny iray lasa Firaisankina ny anankiray lasa Kolektifan'Ny Malagasy dia mbola hitataratra fa manana tanjona iombonana izy ireo dia ny azo maro anisa ao amin'ny antemeram-pirenena analan'ny prime ministre ankehitriny ary ametraka prime ministre vaovao izay vonona hitondra fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena mazava ho azy fa miorooro ny fitonam-panjakana sy ireo atoko politika mpanaradia azy ireo no ny fijoroany ireto vondrona anankiroa ireto ny Firaisankina sy ny Kolektifan'Ny Malagasy no zay zavatra izay dia ametraka stratégie mitovy amin'izay ihany koa ny mpitondra ankehitriny amin'ny fifidianana sombambahoaka zay atao amin'ny volana May nanamafy an'izany ministra Lalatiana rehefa nivahiny tao amin'ny fandaharana tsy tompotrano mihony tao amin'ny televizionna malagasy ny antoko politika rehetra sy ny vondrona antoko rehetra izay manohana ny filohan'ny Rajoelina dia mahafaly azy no milaza eto amintsika rehetra fa hanao coalition ihany koa ivondrona zany ao anatin'ny isika rehetra ohatra ny fahatra amin'izay isika rehetra dia mbola mivondrona ao anatin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina moa zany filaza azy fa isika rehetra ny tena ohatra ny afoezana amin'ireo isika rehetra district zany dia IRD dia marina izay anjara soa alvololona izahay dia ivondrona tahaka ny ataon'ny mpanohitra ihany koa dia izay ihany koa dia ivondrona ary tsy hafenana mihitsiny zany manoloana izany resaka coalition ifarimbonan'ireo antoko politika manohana amin'ny fitondrana ankehitriny dia nisaotra manokana any Andriamatofilo Andry Rajoelina i ministra Lalatiana rakotondrazafy no nanekeny ny fisiany coalition zany hoe candidat tokana ihany no atolotry ny coalition toy ny ataon'ny Kolektifan'Ny Malagasy sy ny Firaisankina raha zavaina fomba hafa dia zao tsy hisy intsony ny candidat atolotra amin'ny anarany antoko politika TGV na ny antoko freedom na ny fireneko sy ny maro tsy voatanisa fa ny candidat zay joro eo dia atolotra amin'ny anarany coalition arabasoa tsara izay isorako ny antoko politika rehetra ao anatin'ny mpanohana ny fitondrana isorako any Andriamatofilo Repoblika Andry Rajoelina fa misy zany ny coalition iarahany pomba ny fitondrana Andry Rajoelina dia misy zay zany dia ao anatin'ny coalition IR zany hoe ho atsika rehetra izay maheno azy zany zao tsy hisy zany candidat TGV manokana tsy hisy zany candidat freedom manokana tsy hisy zany candidat iza moa zany zao ohatra hoe AKFM fanavozana manokana tsy hisy ny candidat RPSD manokana tsy hisy ny candidat MDM manokana reny moa no anatin'ny armada fa candidat ny IR zany no misy dia ahoana amin'izay satria samy teo za zao manana candidat ny TGV mety manana candidat anatina circonscription électorale iray anatina district iray dia eo amin'izay zany le lanjalanjaina hoe iza no matanjaka iza no manana popularité iza no manana notoriété iza no tiany vahoaka manana chance na heritsika ho lany dia io no atao candidat tokana tohana ny coalition rehetrarehetra somary mahalasa dinika ihany ny stratégie ny mpitondra fanjakana sy ireo antoko politika manohana azy ireo amin'ity fifidianana sombavambahoaka sy ben'ny tanàna ity ary mampametra-panontaniana fanontaniana tsara petraka dia zao fa nahoana no makatahaka ny stratégie ny Firaisankina sy ny Kolektifan'Ny Malagasy ny mpitondra fanjakana ankehitriny sy ireo antoko politika manohana azy ireo ny zavatra tsikatra dia misy tawatra ao anatin'izy ireo misy aiai ihany koa ao anatin'izy ireo ministra Lalatiana rakotondrazafy manokana dia naneoneviny fa tena mety ny fivondrona ny antoko politika maromaro ao anatin'ny vondrona iray tena tsara ary ahitana fahombiazana ny fampivondronan-kery indrindra fa amin'ity fifidianana sombavambahoaka sy ben'ny tanàna zay ho atao tsy ho ela ity
zay tena za aloha mahita hoe mety zany ny ataon'ny opposition hoe mitambatra atao anatin'ny zareo moa tsy natafatambatra anatina vondrona anankiray fa nisy nefa tamin'ny voalohany efa tonga dia hoe zay anao fifidianana nisy ndrery tsy voatavavoakako mihitsy mitonona ny anarany zareo reny zareo le hoe nanao tsy anao lazaina ankoatra izany rehetra izany dia nahaverin'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy novoizina indray ny resaka hoe mampime ny collectif des candidats mampime ny zavatra ataon'ny Firaisankina mampime ihany koa ny ataon'ny Kolektifan'Ny Malagasy satria zao nodradradradrain'izy ireo foana fa tsy mety ny seni tsy mety ny HCC na niritra ny fifidianana filom-pirenena zay natao voatsela teo iny ankehitriny nefa izy ireo manaiky ny andray anjara fifidianana solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna ny HCC tsy niova ny seni tsy niova zay no antony antsony ministra Lalatiana an'ireo collectif des candidats ireo mampime na samy laza mihitsy ministra Lalatiana fa tahotra ny Andry Rajoelina no antony nahatonga azy ireo ny laza fa tsy mety ny seni tsy mety ny HCC nandritra ny fifidianana filom-pirenena mampime ny collectif des candidats hoy izy zareo le hoe nanao tsy anao lazaina fa tsy mety ho fifidianana io fa dia mampime nefa reo zareo rehetrarehetra reo na le ray ry zareo reo dia samy le nilaza fa hoe tsy mety ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena kanefa zay le niteneniko hoe structure ray seni ray HCC ray za zao dia faly nahitany zareo androany teo amin'ny seni atao daholo ny team atao ny HVM atao ny Firaisankina atao ny tseko izy nandray anjara fitenenana atao daholo zany hoe tsy miboycotté an'le seni tsony izy zany kanefa le seni ny karakara ny fifidianana filoham-pirenena ihany io lazainy fa tsy mety io dia tonga indray izy zany zao zay le natonga fa nanazava teto raha tadidinao tamin'ny fotoan'androny hoe dikan'izay nge ho azy zany mazava be fa tsy le rafitra n'olona zareo fa natahotra ny candidat Rajoelina izy tamin'izany fotoana zany dia nanao an'ireny fanakorontanana rehetrarehetra reny fa za faly satria zao afaka mandanjalanja zany tsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe manahoana le mpanao politika ao anatin'ny opposition olona mivadibadikevitra ohatran'izany zany no andeha omentsika ny vatontsika ve amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mahafaka mandanjalanja za tsy miteny hoe fidio na tsy fidio satria mbola tsy fampielezan-kevitra zao fa za fotsy miteny hoe tsara ny nahitany vahoaka andreny ahafahany vahoaka mandanjalanja hoe olona ohatran'izany zany no heverina ve hitondra ny teniny vahoaka eny anivony anteminera-pirenena rafitra mitovy zao ihany seni ny HCC dia tsy manao ianao amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa lazainao fa tsy mety mpangalatra sy ny sisa ireo dia manao indray ianao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha lojika manko zareo zany dia tsy milatsa mamaly an'izay resaka izay ny Kolektifan'Ny Malagasy rehefa nivahiny tao amin'ny fandarana manokana tao amin'ny Kol TV tsy mety io HCC tsy manara-dalàna io hoy Andry Rajoelina tsy mety ihany koa ny seni fa tsy midiky zany hoe tsy andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy ireo tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy ireo mba hahafahan'izy ireo mametraka olom-baovao isolo toeran'ny Premier Ministra filohana antenimeram-pirenena filohana antenimeran-dolona sy ny maro hafa ho farananatreo ny hoe ny antoko TGV ihany no mametraka ny antenimeram-pirenena mametraka ny antenimeran-dolona mametraka ny olona ho Premier Ministra nanamarika i Andry Rajoelina fa efa teo i Premier Ministra Tsia Kristiana nanomboka tamin'ny 2024 nefa ny zava-misy ankehitriny dia mia latsaka ao anatin'ny ankaterena i Madagascar latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina i Madagascar ka izay zavatra izay mila ovaina ary mila faranana tsy hoe mety le HCC sy ny seni fa raha jerentsika ny Premier Ministra amin'izao nefa tamin'ny 2024 no teo hoe hatramin'izao raha jerentsika ihany koa nanomboka 2024 zany reo député reny teo ary maro anisany miaraka amin'ny fitondram-panjakana raha jerentsika ihany koa tamin'ny fifidianana sénatorial tsy nisy adversaire ny sénateur teo dia betsaka ny ohatrany hoe d'office ny teo lasa sénateur d'office zany tsy nisy fanoherana ao teo satria tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny mpanohatra tsy hoe mety le nisy HCC fa tsy misy tsisy antenaina tsony anie amin'izao hoe tsy misy zavatra niova mihitsy ny teo dia raha mbola mieritreritra zareo mbola ka majorité zany any amin'ny assemblée nationale dia vao mainka tsisy zavatra iova eto amin'ny firenena satria fa majorité efa nazy daholo maire ny akamaroan'ny maire ny akamaroan'ny député tsy misy inina anantenena teto dia manomboka amin'io ny fanovana zany manomboka amin'io mba mimpanohatra indray ny maro anisa ny assemblée nationale afaka manova zavatra fa araka ny tenen'ny président Ratsetson teo io ny fanombohan'ny fanovana zany tsy fantatry ny vahoaka rehetra nitetika malotony ity fitondrana ity ny zava-misy ankehitriny dia zao zary ny fitondram-panjakana ho fiainana normal ny fahantrano zary ny ho normal ny tsy fisiny jiro sy rano fisotro madio ny faratsin-dalana sy ny sisa eto dia misintona ny sainy vahoaka hitahina Rajoelina
ndao tsy ho raisina normal ny fahantrano, ndao tsy ho raisina mahazatra ny tsy fisinjiro, ny rano fisotro madio, ny faratsy andalana, ny kolikoly sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ny vahaolana dia tsotra, mandray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny fahazahoana maro anisa amin'ny solombavam-bahoaka no ahafahana mametraka ny olona vonona hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Manamafy izay rehetra izay Ajo Andry Narvelo tato anatin'ity fandarana ity, ny fametrahana ny olona avy ao amin'ny fanoherana no vahaolana tokana analana ireo mpamotika firenena eo amin'ny toerana. Le fanontaniana teo mantsy dia hoe mety sy fanantenana ve ny fanoherana ao amin'ny azo an'izany ao amin'ny antenimieram-pirenena, zatra tsy azo apetraka izany, azakivina ny olona. Lasa avy eo ilay olona tao dia mieritratra hoe efa tsisy fanantenana intsony ity fa dia ahantra mandrakizay. Teninareo an'izany ilay izy hoe lasa sanatry avovava fahazarana ny fahantrany. Ahoana moa tsika ny lasa misy olona samy tehaka rehefa misy manala fako? Zany fako zany ane zo fototra ananan'ny olombelona. Sy mitehaka koa rehefa verina mirehitra. Rehefa verina mirehitra ny jiro ka azazarina an'izany le olona lasa zatra resitsika. Nitsika pino averiko foana ny tena. Isika pino dia tsy maintsy manan-tena. Ary ny olona njoro efa vita ny lasy ny tena njoro tsika ary niaraka isorana antsika mianakavy ny aradia. Zao ndray zao misy firaisankina vaovao, misy kolektifa vaovao. Tsy azo atao mihitsy ny miteny dia ho aiza nefa fa andao ny asa miandry antsika no dania. Hita miariary ankehitriny fa ny ahazo maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena no tanjony ny ato amin'ny mpanohitra sy ny pomba fitondrana. Mipetraka ary ny fanontaniana amin'ny antoko politika mpanohitra na ireo antoko politika ny Kolektifan'Ny Malagasy. Amin'ny fomba ahoana no atratrarana an'izany tanjona izany? Tsotra ny namaleny Ajo Andry Narvelo an'izany fanontaniana izany. Ny sintona saim-bahoaka izy mba hitodika amin'ny toe-java-misy ankehitriny. Ny atsara avy ny fiainan'ny Malagasy nandritra ny 5 taona izay nitondrany Andry Rajoelina. Ny atsara avy ny fiainan'ny Malagasy nandritra nitondrany Andry Rajoelina tamin'ity mandat faharoa ity. Raha tsia no valiny, ndao hiara entana hifidy ny olona avy ao amin'ny fanoherana, na avy ao amin'ny Kolektifan'Ny Malagasy zany, na avy ao amin'ny Firaisankina. Za dia metraka fanontaniana mivoaka Malagasy. Hatramin'ny havitan'ilay fifidianana filoham-pirenena raha ve? Ny tsara sa ny ratsy ny fiainanao? Androany samy malala daholo tsika fa ny ratsy ny fiainana ary misafotra ny fiainana. Mbola tianao tohizana indray ve izany aoriana ny fifidianana solombavam-bahoaka? Raha tianao tohizana dia averenao reo. Fa raha tianao hitsahatra izany dia asoreo reo. Zay ny avy aty aminay avy aty amin'ny Kolektifan'Ny Malagasy. Zay le fanohizana an'ilay tolona. Ny hoe tsy nety raha nidradradradrana izay tamin'ireny dia hoe mety hiatsara ny fiainan'ny Malagasy. Ny tsara ary izy androany ve? Misy ve ny jiro, mandeha tsara ve ny jiro? Misy ve ny rano? Ny hena ve ny vidin'ny solika? Ny hena ve ny vidin'ny vary? Ny hena ve ny vidin'ny PPN andavanandro? Zany ane ny lokaloka natao tamin'ireny fotoana ireny. Dia ianao ve mieritreritra fa raha ireo no miverina io dia mbola hihena ho azy io? Teo ary tsy voahena ny keo aorianan'io io voahena intsony. Vao mainka ao mafisy no fiakaran'io. Dia izay le fanovana tianao atao. Tandalana ve Madagascar androany? Misy hoe fandriam-pahalema? Mbola nanamafy any Ajo Andry Narvelo fa ity fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna ity dia azo apetraka hoe 2e tour ny fifidianana filoham-pirenena. Ho avy masika ireo tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna ity. Fitopolo isan-jato ny natsary voafitaka tsy tonga ny fidy. Fa rapitso ilay fitopolo isan-jato tsy tonga ny fidy ireo ho avy anadio ny tokotany. Ka na inona eritreritra ho ataon'ny CENI sy ny HCC eo efa fantatra mivoaka Malagasy zao mipaipaika malotony zareo rehetrarehetra. Dia anara-maso ny vato tsirairay avy mivoaka Malagasy ahafahan'ny mpanohitra ho tonga ao anatin'ny antenimieram-pirenena analany zareo. Zay le 2e tour nresahana teo. Ho isy korontana eto amin'ny firenena raha mbola hitetika angala-bato ny fitondram-panjakana ankehitriny. Satria zao anara-maso ankaiky ny fizotran'ny fifidianana ny vahoaka Malagasy. Anara-maso ankaiky ny fanisam-bato izy ireo hoy Jetson Jean-Jacques. Ankoatr'izay nanamarika izy fa ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka sy be tanàna dia samy hafa tanteraka. Ny fifidianana filoham-pirenena dia ny CENI ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanisam-bato. Fa ny solombavam-bahoaka kosa any amin'ny distrika no ataony fanisam-bato sy ny vokatry ny fifidianana. Zany hoe tsy dia sarotra ny manaraka ankaiky ny fizotran'ny fifidianana, ny fanisam-bato
ary ny vokatry ny fifidianana. Fifidianana 20 isa eto Madagascar. 20 isa. Tsy mila makaty amin'ny fohy be zany. Zany hoe ny valim-pifidianana azo maîtrisena any amin'ny base, any amin'ny fokotany. Za mananga ny olona rehefa tonga amin'ny fifidianana. Hatreo ny fifidianana. Manasa ny vahoaka tongava manatrika ny fanisambato. Dia rehefa mivoaka ny valim-pifidianana tsy maintsy avoaka ao ivelan'ny fokotany dia apartao. Fa raha voatsiny ny valiny voaka amin'le fifidianana amin'le district anankiray dia isy korotana eto Madagascar ny tompona andraikitra ny olona amin'ny fitondrana. Fa mitindray mitoraka ity manentana ny vahoaka mihitsy mandraisanareo andraikitra. Manatona ny candidat ny Kolektifan'Ny Malagasy manao volontaire, manao délégué na bureau de vote tsy voavidy vola. Zay ny raha antsika hatramin'izay. Tonga avy amin'izay ary nareo fa za miandry fotsiny hoe mijoro ny ohatrany natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mijoro izahay be dia be ny olona manaraka fa amin'ity ndray mitoraka ity mandraisa koa anjara mandehana makany amin'ny bureau de vote atony ny candidat ny atolotry ny Kolektifan'Ny Malagasy na ny mpanohatra rehefa tsy misy candidat ny Kolektifan'Ny Malagasy satria efa nitenenina teo zay tsy hanenjika an'le district 20 fa rehefa misy hitanao hoe misy namana mpanohatra tsy hamono mivaton'le namana mpanohatra zay raha izy no tsara toerana kokoa aresy. Mampametra-panontaniana ihany ny fizarahan'ny collectif des candidats amin'ity fividianana solombavambahoaka ity. Lasa mpifaninana ve ny vondrona Firaisankina sy ny Kolektifan'Ny Malagasy? Ny valiny dia tsia. Ho an'ny Tsetion Jean-Jacques manokana dia ny collectif des candidats teo aloha dia azo oharina amin'ny olona 10 miondrina ao anatin'ny fiara iray. Dia ny zara ao anaty fiara anankiroa samihafa. Ny 5 anatin'ny fiara anankiray, ny 5 ao anatin'ny fiara anankiray. Kanefa ny toerana ale ny tanjona dia mbola mitovy ihany toy ny teo aloha. No tsy pian'ny tahina Razafinjoela mazava tsara fa tsy hametraka candidat amin'ny district rehetra ny Kolektifan'Ny Malagasy. Satria tsy manana tanjona hifaninana amin'ny mpanohitra zany izy ireo, fa hifaninana amin'ny mpitondra fanjakana. Hifaninana amin'ireo antoko politika manohana ny mpitondra ankehitriny. Zany hoe ny tanjona iraisana dia hametraka ny mpanohitra maro anisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena. Izahay zao atao amin'ny Kolektifan'Ny Malagasy tsy maika mihitsy ny hoe andao ametraka olona atsy amin'ny ritoeran'ry andao ny anay avy any fotony le izy voalohany. Faharoa tsy maintsy jerevana ihany koa ny hoe aiza ny toerana mety mba tsy zay tsy manana pikasana mihitsy ameno an'le toerana manontolo le 20 district satria ny tanjona tsy hifaninana samy mpanohatra. Tsy izay mihitsy ny tanjona nanao démonstration de force samy mpanohatra zay le tena fanovana lehibe le izy. Talohatsika raha nanao zay dia andao hifaninana eto tsika tsy maintsy mifanampy ahafahana tonga amin'le tanjona hoe ny mpanohatra no manana ny majorité ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ka le izy tsy maintsy miova mihitsy le fomba fijery. Mety misy fandeferana avy ao anatin'izany tsy fandeferana zany fa fibanjinana tanjona anankiray ho an'ny firenena. Anetsika eto zany tsy miteny am-pona janona daholo mihitsy zany fa anisan'ny antony nahatonga anay mandinika tsara hoe aizitsika no ametraka mba tsy hafahana mifanelingelona amin'ny namana. Eto mpamaranana dia zao hita miariary fa matahotra ny tsy azo maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny sy ireo pomba azy ireo. Mampiororo azy ireo ny fijoroan'ny vondrona Firaisankina sy ny Kolektifan'Ny Malagasy. Ka zay ny mahatonga azy ireo mametraka stratégia mitovy tsy misy valaka amin'ny stratégia ny antoko politika mpanohitra. Midika izany fa hoenjana ny fifaninanana. Ety amin'ny farany dia tsara manamarika fa mbola tsy hita taratra hatreto iza amin'izy ireo no azo maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ny mpanohitra mametraka ny stratégia amin'ny fampifondronan-kery, ny pomba fitondrana mametraka stratégia mitovy tsy misy valaka amin'izay. Ka ho hitantsika miandalan'io ny fivoaran'ny toe-dram-pirenena. Ary zay ihany koa ny mamarana ny vidéontsika androany, aza dino misabone sy manisy izay amin'ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.